fiompyomby ao arivony mamo mikaikaiky amin'ny fanaparam-pahefana. Teteza mita tsy samy seho masoandro ireo mitaky izany. Maeva tanàna olana eo amin'ny draina sy ny chef de centre no tsy amezana convocation ireo mpianatra. Zoma fahasembe folo ny volana May 2024 manolotra ny Araba tompoko lahy sy tompoko vavy ho antsika rehetra izay manaraka ny fahitalavitry ny MBS amin'ity hariva ity. Tonga soa ianao ato anatin'ny fotoana ny fampahalalam-baovao manasanao ampanajana sy ampitiavana ny tenako anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Ny lafim-baovaon'ny politika avy hatrany manameloka ary nandiso ny vaovao sy ny taratasy milaza tsao miely any anatin'ny tambajotra tserasera ny fisina fifanarahana politika teo amin'ny filoha teo aloha Rajaonarimampiana sy Marc Ravalomanana ny antoko tiky Madagasikara. Tsy azo ekena ny fihetsika mamoehitra tahaka izao izay tsy vitany mangalatsony fa manely vaovao tsy marina mety hiteraka korotana eto amin'ny firenena. Fantatra fa dia nametraka fitoriana teny amin'ny cybercriminalité ny antoko tima androany makasika ity tranga ity. Ando miaratina sy mbola afa-tsara. Ny paritaka tany anaty tambazotra antserasera Facebook ny tsao fa nisy ny fifanarahana politika ny tokony ananganana Teteza Mita fiara-mitantana teo amin'ny filoha teo aloha Rajaonarimampiana sy Marc Ravalomanana. Raha ny voasoratra tao anatin'io taratasy osikio dia nandritra ny fivoriana teny amin'ny panorama ny 13 Martsa farany teo no efa nisy fifambidiniana mahakasika izany ary navoaka ny taratasy miampy ny sinian'ireo filoha teo aloha roa ireo ny Rome taorian'ny fivoriana hafa tetsy Andraharo. Voatonona hatramin'ny sehatra iraisam-pirenena tao anatin'izany toy ny SADC, ny OIF, ny vondrona Européenne ary ny FFKM. Lainga tiana hely ary fanaratsiana ny zava-misy. Fihetsika mamoetra mety hiteraka korontana eto amin'ny firenena. Nandiso ary manameloka ireo voalaza rehetra ireo ny antoko tiky Madagasikara. Tsy azo ekena mora foana ny tranga tahaka izao entina naratsiana olona iray miampy fangalaran-tsiny. Nametraka fitoriana teny amin'ny cybercriminalité ny TIM ary nilaza ny anaraka akaiky ity raharaha ity. Tsy hisy ho afabely ireo voakasika mivantana na ankolaka amin'ny ity raharaha ity indrindra ireo pejy sy compte fako panaparitaka vaovao tsy marina. Ka eto zay dia manao antso ho an'ny rehetra izay mety manam-baovao mahakasika an'ireny fanaparitahana vaovao tsy marina ireny mba hanantona ny cybercriminalité satria zareo koa dia manao antso amin'izay satria tsy avela andeha ho azy ny zavatra toy ireny satria hiteraka korotana eo amin'ny firenentsika. Maro moa ny fitoriana efa natao teo amin'ny cybercriminalité nataon'ny antoko TIM amin'ny resaka fangalarana solia mety fanaratsiana amin'ny filoha Ravalomanana fa n'ity indray mitoraka ity kosa antenaina fa hisy vokany ary zay tena anara-maso akaiky satria araka ny voalazako teo hiteraka korotana eto amin'ny firenentsika ny fandefasana zavatra ohatr'ireny. Efa misy ihany ny olona ataontsika hoe page lezaka manaparitaka an'izy io ary zay moa ny antony fitoriana napetraka ihany koa hoe mba arahana maso akaiky hoe ahafahana mamantatra hoe iza ny tena ao ambadiky na le page mitory na le page manaparitaka ary zany jerenao iza ny ao ambadiky zay satria page matetika manenjika ny mpanohatra izy io ka tsy anjaranay moa ny teny hoe tena izy ve ny nanao sa tsisy fa anjarany eo amin'ny cybercriminalité ny mamaty. Voafaritry ny fehizan-dalàna famaizana araka ny lalàna malagasy ny tranga tahaka izao. Mitovy tsy misy valaka amin'ny osika sy ny fanaovana osika ankoatra ny fanelezana vaovao tsy marina. Tany-tandalàna i Madagasikara ka mendrika ny sazy voafaritry ny lalàna velona ireo tompon'antoka amin'izao raharaha izao. Fangalarana ny sonian'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ary nampiasana an'izany amina finalité politika na mety hoe tombontsoan'ny antoko politika na toy hoe groupena parti politika arovan'le olona na miaraka amin'le olona izay nanao an'le fanelezana le vaovao tsy marina na ihany koa entina hanimbana ny président Marc Ravalomanana. Izay zavatra rehetrarehetra zay zany dia ny tsara homarina anatin'izay dia ny hoe ny fanaovana zavatra tahaka ireny dia mitovy tsy misy hafa mihitsy amin'ny resaka faux et usage de faux ny usurpation de signature sy nampiasaina moa le izy naparitaka tany amin'ny Facebook tany amin'ny tambajotra tserasera isan-karazany dia inona ozy izy nareo ny sazy mazava ho azy zany fa ankoatran'le fanelezana vaovao tsy marina izay andraikitra aty amin'ny cybercriminalité no mijery an'izay dia misy ihany koa ny fanaovana faux et usage de faux izay
voafaritra ny ao amin'ny fehezan-dalàna famaizana amin'ny lalàna antsika malagasy. Tsy vao izao no nisiana tranga fanalamba-raka amin'ny fanelezana vaovao tsy marina na azo ny antoko-tiako i Madagasikara anaty tambazotra Antserasera. Mialokaloka any anaty compte fak ireo olona mini manao izao fihetsika mamoitra izao ka tokony andraisana fepetra entitra sy aingana. Mazava ny antso efa nataon'ny antoko-tima hatramin'izay dia ny firosoana anaty fifidianana madio sy marina ary eken'ny rehetra amin'ity taona 2022 ity. Lafim-baovany politika izay hatrany nanome 10 andro ho an'ny fitondram-panjakana amoahana ny daty anatanterahana ny fikaonan-doam-pirenena ny vondrikery ao anatin'ny vovonana G5 voatery hidina an-dalambe izay raha amin'ny mbola tsy mamaly ny antso ny mpitondra hoy ny fanazavana izy ireo. Javandriamaefa sy Andry Rakotomalala. Nanome fehim-potoana ho an'ny fitondram-panjakana ny amin'ny tokony rosoana amin'ny fikaonan-doam-pirenena mialohan'ny fifidianana ny vondrikery samihafa ny kaon-doha tetsy an-tany Androany. Samy resy lahatra ireo antoko politika, sindika, fiarahamonim-pirenena fikambanana ary olon-tsotra nanatrika ity dinika no karakarainy ny G5 ity fa ny fikaonan-doam-pirenena ihany no ahafahana mitady vahaolana ho an'ny firenena. Noho izany mitaky ny G5 sy ny vondrikery rehetra ny voriteto mba handraisan'ny fitondram-panjakana andraikitra eo amin'ny famoahana ny tetiandro anatanterahana ny fikaonan-doam-pirenena miainga avy ny fotaka. Manome fehim-potoana 12 andro manomboka androany ny fitondram-panjakana ny mpizaika rehetra hamalihana ny fitakiana. Etsy andanin'izany dia hampahafantatra ny vahoaka malagasy sy ny vondrona iraisam-pirenena ireo fanitsakitsahana amin'ny verimberina ny lalam-panorenana sy ny didy amandalana indrindrindrindra ny zon'olombelona ny mpizaika rehetra. Milaza ny hidina an-dalambe ireo mpizaika rehetra miaraka amin'ny G5 raha toka amin'ny manao be marenina manoloana izao antso ataon'izy ireo izao ny mpitondra fanjakana. Amin'ny mahatandroka aro ny vozona ny folo alin-dahy dia manao antso avo aminareo ny mpizaika rehetra mba handray andraikitra manoloana ny raharaha-pirenena. Raha sanatria ka tsy manolotra tetiandro hanatanterahana izany fikaonan-doam-pirenena miainga avy ny fotony izany ny fitondram-panjakana dia voatery hiroso amin'ny fidinana an-dalambe ny vondrikery rehetra miaraka amin'ny G5. Ho tombontsoan'ny firenena sy ny vahoaka malagasy no tanjona ho ihany ity fehin-kevitra navoaka ny G5 androany ity. Vahoaka milamina no ilaina tsy mendrika korotana intsony ny firenena io ny valiteny nataony sy mba-fambahoaka voafidy tany amin'ny fatra Tsiombe Ramatoa Masgola Malia androany raha nantaniny mpanao gazety momba ny resaka tetezamita mahabe resaka amin'izao fotoana izao. Mbola Javandriamaefa sy Andry Rakotomalala hatrany. Nahintsy ny valiteny nataon'ny solomam-bahoaka voafidy tao Tsiombe Masgola Malia androany raha nantaniny ny mpanao gazety momba ny resaka tetezamita izay voizin'ireo mpanao politika sasany eto amin'ny firenena. Nambarany fa firenena tsy misy korotana no ilain'ny vahoaka malagasy ankehitriny ary tsy mendrika izany intsony ny firenena izay efa latsaka lalina amin'izao fotoana izao. Mila milamina malagasy, mila tsy mahazaka korotana intsony ny Madagasikara, ny vahoakantsika efa mandady, efa tsy mitongalika intsony. Dia tsy zany fantatro ny faniriko dia hoe tsisy korontana eto. Zay fotsiny. Zay fomba ifandamenantsika, zay fomba anaovantsika mianakavy, ozy hoe mianakavy. Dia zay andamenantsika azy mba tsisy korontana antsika dia mba tsy hijaly hiantraiketana izany ny vahoaka majinika. Araka izany mila mitandrina sy mahay makalesona tamin'ny zavatra napetraka ny tetezamita tamin'ny taona 2024 ny vahoaka malagasy. Io kosa nambaran'ny solomam-bahoaka Rodin Rakotomanjato tamin'ity androany ity. Ny fierison'ny malagasy amin'ny latsabato ihany no vahaolana ialana amin'izao krizy lalina izao. Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. Ireo mbola tsy voky sy tsy nanan-karena tamin'ny tetezamita ny taona 2024 no miketrika mbola amoko tena indray hoy ny solombavam-bahoaka n'ambanivohitra Rodin Rakotomanjato androany raha naneho ny heviny momba ilay resaka tetezamita. Aloha tenena fa le vahoaka malagasy fitahana izy nanao ny tetezamita lazaina manko le filoha mamondrareo milaza fa hoe mpanohatra nanao tetezamita teneniko mivatana fa zay tsy ninana tamin'ny tetezamita le tetezamita tamin'ny andro rajila voalohany dia mbola mitady hinana indray amin'ity zay le zavatra misy dia io nanaovana tetezamita zay mifehana fa io ny jerenao dia hoe fantrana tanteraka anao inona angalatra indray inona tsy taterina teto bois de rose tamin'ny anina teterina teto vatoso dia io koa teto faraparana zao dia volamena dina indray mbola loarana
anaovana tezamita andotrany io ndraiky zany de iny farany eto. Misy tokoa ny fampiresany samy eo anivony antoko-panohitra amin'izao. Mazava ny antony dia mba irosona amin'ny fifidianana madio sy mangarahara ka ho tena ho fahefam-bahoaka no itsara ireo kandida mpifaninana mandritra io fifidianana io. Ary eritreretra fa raha zavatra hafa ndresahana hoe aloha damatra ny lalam-pifidianana de manao lalam-pifidianana ianao de miteny ianao amin'izay fa hoe tsy mety zay soa an'le vahoaka ny jereny fa iasoa an'le mpitondra hoe iza ny te hinanao ndraiky mbola nahita ao. Ary zay mbola nahita ao de mbola hitadinana natavy tena zay ny tetezamitsy zay. Raha ho an'ny Filoha Karavalomana sy ny antoko politika tiako i Madagasikara dia mazava hoy ity solombavambahoaka ity fa ny taona 2024 dia atao mpifidianana. Fa atreto aloha dia niresaka ihany no inina ely etseroa fa mbola tsy samy mivoaka masoandro treto na ny mpanao politika na ny antoko politika izay mitaky fametrahana ilay tetezamita nambarandreo olom-pirenena sendra ny Germain Menjanary sy Manoro Andriamalala fa fifidianana ihany no tokony irisona ahafahany vahoaka anio ny safidiny amin'ny olona ametrahany fitokisana ho amin'ny fiainana mandritra any 5 taona manaraka indray fanadetiana. Manaraka ny raharam-pirenena izahay namonina aty ambanivohitra aza. Tsy ilaina intsony zany tetezamita izany fa mbola ampitoy izao fahoriana iainana izao hoy ireo olom-pirenena sendranay teto Arivony Mamo. Ampy izay ny 5 taona fa aleo izay vahoaka ifidiny olona tianay hitondra ny firenena. Any vahoaka izao ny fahefana. Raha ny zavatra misy amin'izao fotoana zao no fahoriana manjo amin'ny vahoaka malagasy. No ankohanana io zavona io nany apitso fantatra ny fatin'olona ny etsy ny fangalarana etsy ny zany zavatra rehetra zany mbola idirantsika anatin'ny tetezamita tsy mety zany. Ataovy ny fifidianana tsy misy ohatran'ny fifidianana ihany io izay ametrahany vahoaka izay olona hitondra anazy indray ao anatin'ny 5 taona. Raha am'izao tsika mbola hitandro ny tetezamita zany alosa satria ny antony tsisy asany zao zay mahatonga ny resaka ny fanipalemana tsy misy io. Ny olona tsy mahita ny hoanina de mbola hitandro anatin'ny tetezamita. Ataovy ny fifidianana amin'ny alalan'ny fifidianana rery ihany no anavitra ny firenena malagasy tikatra. Tsy misy fahoriana tsy hita aty ambanivohitra amin'izao. Tsy hamahany olana atrehanay tantsa mihitsy izany tetezamita izany fa tombontsoa ho an'ireo mpanao politika fotsiny. Tena mitaka ny vahoaka malagasy hoe roviana ihany ty fifidianana ty satria vahoaka malagasy angina ty anaty tapiaza efa malala politika ny fiainana ty ambanivohitra dia raha malala mahantra ny olona aloha amin'ny akapobeany. Taloha valan'omby zany raha ty amin'ny faritra misy anay lavitry ny trano miala 20 metatra ny trano tsisy mangalatra. Zao ny omby ombanirena mbola angalarin'ny olona kisoa ombanirena angalarin'ny olona. Zany vary eny an-tsaha zany raha maniry eny an-tsaha ny vary. Tsy jain'ny olona eny amin'ny atony eny satria nono iny ny fahantrano vahoaka. Mahantra ny vahoaka malagasy zay tsy mamijay tena hoe tena vahoaka lazaina fa 20 isan-jato de piompy mpambola ty ambanivohitra nefa ny tsy voajery lay vahoaka. Tena mahantra zany ny vahoaka ty ka ianao zao miteny hoe resaka manara-penitra. Inona moa ny ilan'ny olona zay tena manara-penitra ny vahoaka malagasy aloha de hoe mihinana sy mitady hoe maro fahalemana amin'ny vahoaka. Izay ny ilain'ny vahoaka malagasy izay aty ambanivohitra amin'ny tontolon'ny ambanivohitra misy anay tokoka. Atreto dia mbola tsy hita mazava hoe iza avy ireo antoko na mpanao politika tena mitaky marina ity tetezamita ity. Ny ombonany antoko politika hita mivantana etseroa ary ny vahoaka malagasy atreto dia ny fitakina ny irosona amin'ny fifidianana ihany raha ny fanehoan-kevitra maro samihafa. Tsy maintsy isy ny fifidianana amin'ity taona ity eo am-pandiniana miaraka amin'ny fitondram-panjakana sy ireo mpiara-miombonantoka mahakasika ny vola entina indrindra anatanterahana izany ny ao anivon'ny seny amin'izao fotoana izao. Hatramin'izao tsy mbola tratra ny tanjona amin'ny fanavozana tanteraka ny lisam-pifidianana ho an'ny eto Antananarivo renivohitra. Mitaky ny ezaka avy amin'ny rehetra izany indrindra ny olom-pirenena ho sarotiny amin'ny zony ka anao toy ny anak'Andriamaso izany. Ando miaratiana sy mbola ava tsara. Tsy maintsy atao amin'ity taona ity ny fifidianana filoham-pirenena. Voafatitry ny lalàna velona ny fitondram-panjakana ka tsy afaka ny hemotra amin'izany raha tena fatra-pananja ny mahatao ny tandalàna ny Madagasikara sy ny fanajana ny lalam-panorenana. Nilaza ny seny androany fa efa mpandiniana ny vola ampiasaina amin'izany miaraka amin'ny fitondram-panjakana sy ny mpiara-miombonantoka vahiny. Ny mahakasika ny budget hoenitsika eo fa dia efa misy ny fanatonana eo amin'ny seny sy ny eo anivon'ny mpanatanteraka, eo amin'ny seny sy ny ataontsika hoe mpamasy vola na mpiara-miombonantoka dia hoenitsika
tsy oely tsy mbola tratra ny tanjona napetraky ny seny mahakasika ny fanavaozana tanteraka ny lisy-pividianana ho any eto an-tananarivo renivohitra anatin'ny boriboritany voalohany raha mpifidy 777 sy eninalina siraetsy no kendrena ho voasoratra anarana mbola 6 sy arivo siraetsy no vita hatramin'izao izany hoe misy olona 7 sy 4 sy enalina tsy navita nanoratra ny anarany tao amin'ny boriboritany faharoa 7 ny tany fisoratana anarana misy mpifidy 4 sy 7 sy eninalina mbola andrasana 2 kosa izany ho aneny amin'ny boriboritany fahadimy mbola misy 7 sy 7 sy 7 tsy navita nanoratra ny anarany maro to amin'ireo tsy tafiditra no efa voasoratra tamin'ny ralina fanavaozana isan-taona kanefa tsy tafiditra anatin'ny fanavaozana tanteraka manana hatramin'ny 1 meny olom-pirenena anoratra ny anarany anaty lisy-pividianana raha tsy aivina nanomboka ny 2 oktobra 2022 teo ny fanavaozana manontolo ny lisy-pividianana any amin'ny fahafolony volana jonany dia isindray ny famoahana ny lisitra vonjomaika faharoa ataon'ny seny aorian'ny fitsiriana ny tanjona ny atafiditra n'ilay olona ao anatin'ilay lisitra ny mpifidy fa tsy mikatina io zany amin'ny 31 teneninao io fa raha mbola tonga ilay olona dia mbola raisina mamombany azy la isy ny audit ohatran'ilay natao teo iny ohatran'ilay natao iny anie zany dia izay olona voasoratra talohan'ny 9 mars iny no nanaovana famaranana vonjomaika tamin'ny 11 avril dia zao indray zany mbola misy ny soratra vaovao dia tsy maintsy isy koa zany mbola famaranana tsy hay moa zany na inona no itenenantsika an'ilay izy fa mbola famaranana hoe vonjomaika mety ho faharoa koa ngamba raha izay no itenenantsika an'ilay izy dia mandrapahatonga ny fahafolo ny volana ziona manana ditsy andraikitra amin'ny fahalavrariany fanisana mpifidy ny CLRE na ny komiti fotony mpanisany mpifidy ka mendrika omena tosika mahatratra 7 sy 300 izy ireo androany nomena tambikarama manokana mitentina 5 alina sy raitsy ariary avy amin'ny voalohany tana faharoa tana fahadimy tana fahenina ary ny teny Tsimdrano nanamafy ny vahiny fandarana miara-manonja androany fa tsy ilaina ny sy ny tetezamita eto Madagasikara fifidianana ihany no tokony imasoa ny mpitondra fa tsy ny fanaovana fampielezan-kevitra mialohan'ny fotoana sady azahoana seza amin'ny 5 taona manaraka Ravrazafy sy Mathieu Prince Tombotsoam-pirenena no atony sy ny fifidianana madio mangarahara rekeny rehetra tsy mitondra voka-tsoana ho aniza ny fisina tetezamita indray eto Madagasikara Etana trano olo-pirenena nefa isoratra anarana anaty lisy-pifidianana azoty hifidy ary indrindra anara-maso izay zotra mpifidianana izay. Fa hatreto ny lalam-panorenana dia raha vakinay dia tokony isy fifidianana amin'ity farany taonty satria tapotra ny mandat ny filohan'ny repoblika. Dia izay fifidianana izay no ohatrany zay tsy manana kandida fa zay kosa dia miteny hoe tsy fanananay kandida hatramin'izao aloha no ndeha hitenenanay hoe tsy tokony ho atao le fifidianana fa ho an'ny tombotsoa amin'ny firenena andao irosona le fifidianana zay filoham-pirenena lany eo nge filoham-pirenena ny firenena vahoaka malagasy vahoaka malagasy aza mbola mirorosaina mihitsy aloha fa fifidianana zao mbola tsisy an'izany resaka tetezamita zany mitsoratiny anarana fahatahorana angezabe za kosa aloha miteny misy fahatahorana angezabe ny firosona amin'ny fifidianana ho an'ny fitondrana ankehitriny satria maro ny zavatra tsy napoziny Antony tsy maintsy isy ny fifidianana ihany koa ny fahorim-bahoaka nandritra ny fatona mahery ny natao anaty fahantrano tsy fisinasa fiakarany vidinentana sy ny sisa ny fanjakana etsy an-daniny mampanantena pokaty mihevitra ny mbola hitondra mandritra ny 5 taona manaraka ny ataonareo sisa zany dia hoe ataonareo zay isehoana amin'ny vahoaka hoe raha mbola atomboka kely ty fa raha zay reny eo afaka 5 taona dia ho vitanay teo anao tsy nisinanao eo efa tamin'ny 2020 30 juin 2020 hoe atomboka amin'ity taona ity fanamboarana ny fleuver andotam-penaka pasika anosatro efa telo taona ty ndray zany tamin'ny mai 2021 no lanina nandritra ny efa nylaninay dia efa noentina tao amin'ny antemierapiredy aiza le izy ty ndray zany le resaky utilité publique dia nyresahana indray le izy ataon'le filakevitra ministre tamin'ny fakomaly indray eny voaka zay le tenenako zay hoe inona mampiova ny fiainany amin'izao fa tena tsy zaka mivoaka tsony ny vidim-piainana amin'izao fotoana zao ny fahefa amin'ny vidiny mitsy totokana ny fahefa amin'ny vidiny tsy voafenareo mihitsy ny inflation ny fidagany vidim-piainana
Vaovao ny fanabeazana mitakiny amoa ny sekoly Lesas ao Maevatanana ny taratasy fiantsoana hiatrika fanadinana na ny convocation ireo ray aman-dren'ny mpianatra ao amin'ity sekoly ity. Olana eo amin'ny draine sy ny lehiben'ny tobim-panadinana no fototry ny olana raha ny fanazavana sy ny angom-baovao nataony Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. Mpianatra hiatrika fanadinam-panjakana BEPC manodidina ny 20 no ahina tsy ho afaka anao fanadinana ao Maevatanana noho ny fanagazana ireo tompon'andraikitra ny taratasy fiantsoana azy ireo. Efa naloa saram-pianarana sy saram-panadinana nefa ireo ankizy ireo. Ny chef de centre sy ny draine eto antoerana no voalaza fa manana olana amin'ny sekoly io ka tonga amin'izao tsy fanomezana ny taratasy fiantsoana ireo mpianatra izao io. Zahay ray aman-dreny mpianatra ato amin'ny lycée Lesas. Malahelo zay ray aman-dreny satria ny zanakanay anala fanadinana BEPC. Ny convocation tsy azo hatramin'izao nefa ny dossier ny zanakanay vita daholo dia tazominy lehibe ny centre ny examen eto Maevatanana. Malahelo zay ray aman-dreny satria lasa tsaina ny zanakanay na anala fanadinana amin'ny tina tsy anala fanadinana ny ekolazy aloha etoana be zao ny zandry mbola hiakatra koa ekolazy rehefa be tena malahelo zay ka mangataka aminareo mpitondra fahefana mahefa ny zazavatra zany reto mangataka zay ray aman-dreny mba omeo ny convocation zanakanay analany fanadinana fa mijala ny zanakanay zay ray aman-dreny koa matsiaro sahirana. Ko misy olana anareo samby lehibe entre ny l'école dia ahoaka anareo foana iregle anazy fa aboaka ao ny convocation zanakanay fa mampalahelo le zaza fa tsisy diran'le zaza le convocation zany fa reglenareo samby anareo foana le problème dia aoka le zaza mba hanao examen fa mampalahelo. Tsy hainay donc ny problème ndreo any fa tsisy diranay fa ny ekolazy ny zanakanay voaloha ny dossier faradalana fa tsy maboaka ny droit tsy maboaka ny convocation foana mety olana ty vao miboaka convocation dia reglenareo samby reo problème ndreo fa tsisy diranay. Iteraka korontana ho an'ny zanakay izao zava-misy izao ary tompona nitoka amin'izay miseho ny tompona andraikitra izay mitazona ireo convocation ny zanakay ireo ho hiatrany ireo ray aman-dreny ny mpianatra ireo. Fa ao anatin'ny vanim-potoana ny fanadinana isika amin'izao telo volana fahatelo farany amin'ity taom-pianarana izao ho an'ny fanadinam-panjakana dia isan'ireo anadinana ny taranja fanatanjahantena miantsony amin'ny fampanarahana fenitra ny kianja anaovan'ny ankizy mpanala fanadinana adina ara-panatanjahantena ireo tompon'andraikitra misahana izany angom-baovao sy fanadihadiana nataony Andomiaratiana sy mbola afa-tsara. Iray amin'ireo taranja iadinana amin'ireo fanadinana ofisialy toy ny BEPC sy ny baccalauréat ny adina ara-panatanjahantena na ny EPS. Misedra olana nefa ity taranja ity indrindra ny mahakasika ny kianja anadinana. Tsy manaraka ny fenitra intsony ny toerana. Tsy tokony andrazana fety na lalao avy any ivelany vao andray andraikitra ikojakoja sy anamboatra izany ny tompon'andraikitra. Na izany tsy izany tsy ataony mpampianatra sakana amin'ny tsy fahavitany fanadinana izany. Zava-misy eto Madagasikara aloha ary izay mihitsy ny etaetanay aty amin'ny manabe ara-panatanjahantena ho an'ny ankizy mba hijerena akaiky zany ho an'ny terrain dia inoana satenay fa ho avy zao ny jeu de gilles mba ho voakarakara zany tony tsy amin'ny sehatra ny jeu de gilles ihany zany mba etaetanay fa amin'ny fotoana rehetra mba isan'ny kianja zany ahafahan'ny ankizy satria ny ankizy ihany koa mila miomana zany ny ara-tsainy mahita an'izay lafin'ny terrain zay ka ho an'ny ankizy fotsiny tsy atao makivo zany raha ankizy mila miomana foana tsika na manao kapy ianao na manao tenisy ianao zay mahalazy ianao atao fa vitanao foana. Mbola mitohy amin'izao ny fanomanantena ataon'ireo mpianatra nala BEPC sy bac eo amin'ny taranja fanatanjahantena. Tsy maintsy atao vonona avokoa na ny ara-batana na ny ara-tsaina na ny sakafo. Tsy fotoanan'ny fandreran-tena intsony izao na koa ihinan'ireo sakafo mampatanjaka. Nanomboka ny tapaky ny volana mety eo ny adina ara-panatanjahantena BEPC. Tsy karitra eo ny fanazavana fa nisy ny leso ka toy ny fahatarany mpiadina. Anatra ho an'ireo tsy mbola navita ny anjarany zany mba hanaja ny ora sy ny fepetra hiatrehana ny fanadinana. Rehefa manoma teny ianao na dia ataoko hoe ao anatin'ny herinandro ary ngenao mbola afaka manomana ny tenanao hiatrehana an'izay examen izay mba manao exercice physique. Rehefa manoma teny ianao vitanao io zavatra io ary izay moa zany hoe performance ny ankizy tsirairay avy no jerena ao anatin'izay zavatra izay dia tsisy atahorantsika zany io rehefa hoe nanoma teny tsika na dia ao anatin'ny fahalehibiazana ara rehefa manana l'esprit hoe tsy abandonna fa vitako ty dia inona sy atenaina fa tafavoaka tsara ka tsy ilaina loatra zany ny fihinanana resaka zavatra misy dopage zay ho atsika
ho antsika mpiadana zany ka dia itony 20 hatramin'ny 20 Mey izao ny adrana-panatanjahantena BEPC anomboka amin'ny 20 Mey hatramin'ny tapaky ny volana Jona kosa ny baccalauréat. Sekoly ambaratonga fototra misy 12 no nahazo fanampiana W vaovao avy tamin'ny solombavambahoaka lany tamin'ny anarany Antokotiko Madagasikara atao Arivon'ny Mamo androany ho fitsinjovanareo ankizy mpianatra no anton'izao ho nambaran'ity solombavambahoaka ity raha niresaka tamin'ny Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. EPP miisa 12 izay manabezana bahoaka eto amin'ny renivohitry ny distrikana Arivon'ny Mamo no nahazo anjara W androany. Mazoto mampianajanaka ny mponina aty ambanivohitra saingy isan'ny olana goavana ny fitaovana toy izao sy ny fotodrafitrasa hoy ny taletsekoly. Ny isan'ny mpianatra ho amiko zao 770 dia ny ray aman-dreny 300 eo. Mazoto ny ray aman-dreny satria efa iaraha malala moa zao ny fiainana fa ny tena enjana ho an'ny ray aman-dreny zany dia ireny hoe fandoavam-bola nentina mandrafitra sy ny sisa dia tsy maka vola amin'ny ray aman-dreny mihitsy moa zay satria efa voapetraka koa iny hoe 0 ariary fa dia ny tanana zany no mandrafitra dia miezaka mamboatra ny efa simba manarina ny efa simba dia izay mampatonga hoe manamaivana zany ny fisiany manolotra W satria ny ankizy table banc 2 place efatra no mipetraka aminy dia mazava ho azy zany fa tery ko sahirana ny ankizy kely raha hoe mianatra manoratra amin'izany place zany sahirana. Folo zao ny salle de classe dia ny anankiroa amin'ireo rava daholo ny table banc valy zany no miasa dia eo ampandrafetana ny simba izao anarina an'ireo anankiroa ireo dia reto zany moa zany anjara vola avy amin'ny siada no natokana anaovana izao mba hitsinjovana ny zazaty ambanivohitra hoy ny député Rodin Rakotomanjato. Tamin'ny volana nanomboka tany amin'ny volana février nefa ny zara ngeda be zany ny district Arivon'ny Mamo misy 420 district ary anatin'ireny dia misy EPP daholo zany eo amin'ny 300 mahery ny EPP ato anatin'ny fokotany misy EPP daholo ireo dia zarany table banc daholo natao zany zay nanaovana ny eto zany hoe tokony no fahasairanana dia nanao redynamisation nanao resaka fanetanana ny fokotany rehetrarehetra any amin'ny resaka fifidianana dia androany vao nataony teto Arivon'ny Mamo renivohitra mbola anao ny Mercetos mbola anao ny Morana efa ho daholo ny table banc zany fa zara sisa dia androany zany natao tapa ny olana mipetraka androany saika teo ambony dongona teo amin'ny district dia saka kely commune natao nanjary nisy fanetanana zany tsy fanetanana ny olona fanetanana amin'ny resaka lisam-pifidianana no atao fa ny tiny fanjakana dia listana izarana karatany ny karatany io zany efa karatany nalohan'ny olona ta zareo manao karatany dia anao miantoka ny lany rehetra fa rehefa vita tsy zara iny fa dia hoe eto aty amin'ny district dia ho avy eo ministra mizara azy zany hoe le olona ihany no anajany azy zany ny olona ihany zay zany nasika atao teo dia zay tsy natoka azy teo modongana dia natoko taty za tsy mila tsika rehefa miasa tsy mila oeraoera dia io izy atao teto dia toka teto daholo mpampianatra fram ny ray aman-dreny mpianatra samy batiny azy eto zay mahafinaritra hoe samy nahazo. Efa nisitraka fanampiana toy izao avokoa ireo sekoly rehetra ato anatin'ny commune 320 mandrafitra ny distrikana Arivon'ny Mamo raha ny fanazavana trandry. Ankoatra ireo ny fijerena manokana ny rano fisotro madio eny anivon'ireo sekoly ireo. Avy any trangam-piarahamonina fianakaviana amina tokantrano 7 etsakady vato no mitaraina noho ny fibodoana tany miatra amin'izy ireo. Efa nandresy tena anivon'ny fitsarana foana ireto fianakaviana ireto raha ny fanazavan'izy ireo saingy dia mini manao botolo aka ny tan'izy ireo atrany iny etsakilan'izany ireo milaza ho tompon'ny tany. Ny antso mpanao gazety izy ireo androany nitondra ny fitarainany. Javandrema efa sy Andry Rakotomalala. Tokantrano 7 ahitana fianakaviana 30 eo no ahina tsy hanan-kelofa na etsy amin'ny fokotany Akadivato noho ny fibodoana tany miatra amin'izy ireo. Tany manodidina ny 700 metatra toradroa eo izy ity ary efa antonany maro ireto fianakaviana ireto no monina teto. Amin'izao fotoana izao misy olona tonga milaza ho tompon'ny tany kanefa tsy mitondra taratasy mazava fa azy ireo ny tany ho ny fanazavana. Sy raha matoa mpisolokon'ny taninay ary efa niakatsa tribunal zay dia nanana fanjesena foana zay
ary zay dia manana taratasy porofony zany a nanjesena ihana azy ary rehefa tonga izy dia efa indimy izy zay mivezivezy teto aminay dia rehefa nantaniana i resaka taratasy foana izy a dia izy tsy manana taratasy tompoko ary rehefa niteny zay tamin'ilay président fokotaninay hoe ahoana président momba an'izao dia niteny ilay président hoe inona ozy izy niteny ny arovako anareo tsy aro anareo zany ozy izy niteny zay moa dia gaga satria na taratasy anaovana bulletin anamboarana dossier ndraiky izy analany fanadinana ary dia tsy mba omeny io président fokotaninay anay io mihitsiny nefany io président anay io raha tena izy tokony amin'ny lalàna dia izy ny tokony aro anay satria zay efa fatany tsara mihitsy fa tambola fahakelinay zay dia efa teto amin'ity tany ity ary ny tany dia amin'ny bebe anay tena bebe anay i Razistina ny tompon'le tany tompoko. Tsy vitan'ny efa sady bodona ny taninay hoy ireto fianakaviana ireto fa mbola iarany tsindry sy ny ramatahora ihany koa ka tonga hatrany amin'ny fitorinanay ny zava-misy. Fa nanararotsy ry zareo tompoko amin'le tranonay may dia lasa tonga foana ry zareo manakorotana anay ary mitonja an'ireny mpitanjo filaminana be da be dia izay tsy mananjomba hiteny mihitsiny fa impiry izy tompoko tonga eto ary izay dia manana taratasy complet tsara indrindra tompoko raha sirosy telo volana nomeny anay mena sen'izay zay hoe dimy taona tonga dia tsy vao miteny ao zay dia 10 taona ao no mahazo anay. Milaza ny tsy anaiky mora izao fibodona ny tanin'izy ireo izao moa ireto fianakaviana ireto ary iady hatramin'ny farany. Aniezaka ny tady milaza ho tompon'ny tany kosa ny mpanao gazety saingy tsy tazana teny an-toerana ny tena. Mampikaikaika ireo tantsa piopiompy ao amin'ny commune Arivonimamo ny fanaparam-pahefana ataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana ao an-toerana. Ny Orombotendry no tena manao izany raha ny angom-baovao nataony Germain Menjanary sy Manora Andriamalala. Efa tetsy ariary latsaka kely fotsiny no landy raha toka anoratra omby iray ao anatin'ny boky. Telo etsy ariary no sandany fanoratana anaty boky eny amin'ny délégué. Ankoatra ireo fandoavam-bola hafa tsy maintsy atao rehefa mitaky ireo olom-panjakana ireo no ireo antota taratasy tsy maintsy karakarainy. Dia ny omby mba salany hoe voalohan-karena ho an'ny tantsaha malagasy nefa ireo omby ireo dia vola be vao mahavita ny taratasiny na mivarotra omby na manorany mampiditra azy amin'ny boky dia noho ny ataon'ireo Olombotendry any ao zany ny ao amin'ny délégué administratif sy ny zandary dia sarotra mihitsy ka tena ny vahoaka zany dia tena hoe very fanambola velona satria tsy hitany tsony izay atao lany any amin'ny 2 etso mahery 3 etso mahasoratra omby anankiroa rehefa hivarotra kanefa ireo omby ireo raha manora mampiditra azy amin'ny boky dia amarin'ny andro masom-pokon'olona, amarin'ny quartier mobile, amarin'ny chef fokotany, amarin'ny délégué mpanjakana nefa rehefa hivarotra azy dia misy fahadisoandray ka izany mba hitaraina anay zany aminareo mpitondra foibe ao ambony mba jereo ny vahoaka madinika ary jereo reo olona no tendrenareo eo ambany fahefanareo. Manomboka hatrany amin'ny fokotany ka hatrany amin'ny zandary sy ny fahazahoanany fiba mitaky vola be avokoa hoy ny fanazavana. Any amin'ny chef fokotany prélèvement zany 3,000 dia ny vidin'ny taratasin'omby 10,000 taratasy anaovana ny fanoratana omby 10,000 dia miakatra mandeha makany any amin'ny commune dia vérification gendarme réal isan'omby ka raha misy zavatra kika kely fotsiny dia 7 alina no alainy gendarme zay no alainy gendarme amin'ny omby anankiray zany hoe tsy tafiditra anaty boky zany zany hoe ombony ady dia kika tsy hitany tompony dia angalana 7 alina zany ilay tompon'omby. Ny ao amin'ny vétérinaire koa amin'izany sy ny amin'ny fiba dia vola be kontsony tsy maintsy miala amin'izany satria raha mbola misy kasy reo fiba reo zany tokony tsy vidy fiba vaovao zany ny tantsaha kanefa tonga dia tsy maintsy soloina vaovao 5,000 sy 1 alina amin'ny fiba anankiray alohan'ny varotana omby ka izay zany mampikaikaika ny tantsaha malagasy mihitsy. Ankoatra ny fandriam-pahalemana noho ny alatromby izay manjaka ao amin'ity distrika ity dia olana goavana mahazo ny tantsaha piompiany koa izany ny fakana vola miompampana ataon'ireo tompona ndraiky mpanjakana ao an-toerana.
Tsy takabidy intsony ny savony eny an-tsena eny amin'izao fotoana izao. Mafy ho an'ireny mpianakaviana araka izany ny mamoaka vola ho amin'izany kanefa singa fototra tsy afa-misaraka amin'ny andavanandrom-piainany rehetra izany. Ankoatr'izay dia azo atao fidiram-bola tsara raha voafehy ny fanamboarana savony ialana amin'ny fanjifana izany. Ando miaratiana sy mbola afa-tsara. Manodidina ny R1,000 ny farany ambany ny vidin'ny savony singana eny an-tsena. Tsy mahavita indroa miantoana nefa izany fa zara raha mahavita sasa lamba kely dia lany. Tsy ny lamba ihany fa miantoka ny fahadiovana amin'ny lafiny maro ny savony ary tsy afa-misaraka amin'ny andavanandrom-piaina ny tokantrano iray mba ho ankonana salama. Fa moa-mbola afaka ohatry ny sakafo ny savony ka ilana fieverana ny vidiny. Raha ohatra mandany savony efatra amin'ilay 700 dia efa tsy voavidy intsony fa dia anankiroa dia eo no ampiasaina atao izay mampety azy mandray vola. Ilay fanasana lamba aloha no tena atao an'ilay savony dia malany savony iray amin'ilay 700 ireny. Nefa ianao tsy maintsy indroa isan-kerinandro ianao manasa lamba. Mila madio foana zany na sio na inona zany ataonao dia savony foana miasa kanefa ny vidiny miopampana loatra. Ao anatin'ny 3 andro zany ianao na efatra andro ohatrany hoe manday ara amin'ny teny an'izany fa raha aminay aloha le tsy takatra anay le izy dia voatery mividy ilay 5 000 nefa ilay 5 000 tsy mahatra herinandro mahery akory. Tsy voatery manjifa savony eny an-tsena nefa ny olona iray raha manana finiavana hamokatra sy anamboatra ho an'ny tenany manokana. Misy ary ampy amin'ny famokarana savony ny akora eto Madagasikara. Na izany aza, mila fanatsarana goavana ny fampiroboroboana ity sehatra ity, ivelarany ka afaka hitondra fampandrosoana eo amin'ny maha-olona sy ny toe-karena. Rehefa te hanao zavatra ianao zany dia misy ilay finiavana ohatra hoe te halala sy hampitombo fahalalana. Izay no zavatra voalohany indrindra zany tokony hananana. Avy eo amin'izay io rehefa ao ny finiavana dia misokatra moramora zany ny tanjonanao. Dia avy eo moa ny fitaovana sy ny sisa iny efa matetika efa hita eto amintsika eto toerana zany izy efa manomboka hita eto amintsika. Afaka ihany koa ianao nefa mamorona. Dia in'ilay famoronana iny ny miainga foana amin'ilay finiavana sy ilay fitadiavana te hafantatra zavatra sy te hanao zavatra. Misy ny fampiofanana fanamboarana savony. Manala fahasahiranana izany satria mihoatra lavitra noho ny vola mivoaka ny tombony azo. Au lieu dia hamoaka vola hividanana any an-trano any amin'ny mpivarotra zany ianao mba afaka manamboatra ao an-trano dia hitanao fandaniana ilainao. Tamin'ny voalohany mbola hoe hiofana zany aloha dia nahitan'ilay formule zaraina dia tena hoe io hoe tsy an'olona manam-bola ihany manao an'io. Nefa rehefa tena hoe nandeha ilay fampiofanana dia natorotorony teny tena hoe ilay fototra ilana amin'ilay fanamboarana savony dia hita hoe mety vantokatrano tsirairay zany aloha izay ny fanatakia. Olona ifajato no sitraka fampiofanana fanamboarana savony Maimaimpoana tetsy Belair. Vokatry ny fiara-miasa teo amin'ny solombavambahoaka voafita eny amin'ny boriboritany fatelo sy ny mpampiofana iray avy any ivelany izany izara ny trakefany izany. Tsy hijanona eo ny hetsika tahaka izao ho fanampiana ny tokantrano malagasy amin'ny fampidiram-bola ao an-tokantrano. Vavaony fanatanjahantena indray anarana mpanazatra teratany vahiny telo ankehitriny no mandalo eo anivon'ny FMF na ny Fédération Malagasy ny baolina kitra an'olo toerana ny mpanazatra teo aloha Nicolas Dupuis. Anisan'izany i Louis Fernandez mpanazatra ny Guinée teo aloha rehefa nilalao tao amin'ny ekipa ny PSG. Eo ihany koa i Fabio Flora izay mpanazatra mpanampy ny Barea tany amin'ny taona 2024 ary farany ilay teratany Portugais antsoina hoe Gonzalez. Amin'ny ity farany herinandro ity no anambara ofisialy izay safidiny ho mpanazatra vaovao ny Barea ny Fédération araka ny loharanom-bavao raha tsy misy ny fiovana amin'ny ora farany. Amaranantsika ny vaovao amin'ity hariva ity ny vaovao maresaka iraisam-pirenena. Ntoy androany ny fitokonandreo Argentin mahalona ny fiakarana ny vidim-piainana diso tafahoatra any Argentina any. Hatramin'ny omaly maro be ireo olona nanorom-ponena navonjomaika mahalona ny lapam-panjakana any an-toerana. Atato-pavao ny Ravirazafimahenina Sirindra-tsary ny Manoran-Dremalala. Lefa polisy anjato ny mponina ny Argentina no efa mivelona ambany tany fahantrana ankehitriny, mihoatra amin'ny 7 isanjato.
ho an'ny volana aprily fotsiny ny akatrehan'ny isanjato ny vidinentana tena ilaina tezitra ny vahoaka noho ny tsy fandraisan'ny fanjakana fepetra manoloana ny fiakanareo vidina entana ireo tsy tambaolana ny fampanantenana ataon'ny mpitondra ny fanjakana izay mbola variana miady famatsim-bola ataotrosany amin'ny FMI mipapitrosa nefa ary tsy manana tahirim-bola vahiny betsaka intsony Argentine ny fahefa-mividy ny tokony ampiakarina ho kosa ireo mpanao fihetsiketsehana ho an'ny androany manodinina ny iray hetsy eo ireo olona ny iray feo ny lanjasora baventy nanao dia be teny an-dalambe. Ny fandarana ao anamarina sy ny Global News anarainao rehefa vamaresaka iraisam-pirenena izay no arainao aorin'izao fotoana ny fampahalalam-baovao izao aorin'izay kosa ny horonan-tsary indray amin'seho mitondra lohateny hoe l'exorciste du Vatican ny sampana fampahalalam-baovao ady misaotra anao nanaraka ny vaovao hatrafarany ary mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rampitso indray tompoko lasy tompoko vavy veloma tompoko.